Fanapa-kevitra manokana izay noraisiny tompona andraikitry ny sekoly La Pépite d'Or ihany koa moa dia miato ny fampianarana ao amin'ity sekoly ity mandritra ity herinandro ity. Dia ary hoarantsika ny fanampanazavana. Noho ny lozam-pifamoivoizana Mahatsiravina nazo ny sekoly tsy miankina La Pépite d'Or ny zoma fa 7 ny volana aprily lasa teo dia miato mandritra ny herinandro ny fampianarana ao amin'ity sekoly ity. Io no fanapahan-kevitra noraisiny tompona andraikitry ny sekoly Taorian'ny Vohina izay misoratra manoloana ny vavahadin'ny sekoly. Raha tsy ahifina dia niaran'ny lozam-pifamoivoizana ny fiaran'ny mpitondra-mpianatra avy nitsangatsangana tany Andranovelona ny zoma lasa teo. Ankizy mpianatra miisa 9 manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 taona no namoy ny ainy nandritra izany ary mpanampy ny mpamily iray ny maty. Nahatratra 30 ireo naratra izay mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hopitala GRA ny 9 izay mpianatra ny 2 raha toa ka efa navoaka kosa ireo sasany rehefa nahazo fitsaboana sahaza azy. Ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ihany koa dia nanambara fa handefa psikologa any amin'ity sekoly ity mba hanampiana ara-moraly ireo ankizy niarany voiny. Andefa sampana mpanao fanadihadiana avy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazana mahakasika ny fahazoan-dalana na tsy fahanaran-dalàna mahakasika ny fivoahana tamin'ny fitsangatsanganana ny sekoly ihany koa ny ministera.